tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Magnano mbala tsara atsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka an'ity onjam-peon'ny radio Fagniry amin'izao fotoagna zao ty. Arabegna atsika tratran'ity zoma masigny, zoma izay andinintsika ny fijalian'i Jesoa Kristy tompontsika, izay niaritry ny mafy noho ny fagnavaotagnantsika noho ny fitiavagna antsika. Naneo ny farafitiavagna izy Andriamanitra, nafony zanany ho antsika ary ny zanany nagneky nanolotry ny eny ho antsika olombelogno noho ny fahotantsika mba hagnafoka antsika ka hitondrantsika amin'ny fiainana agnatin'ny fahasambarana miaraka amin'izy Andriamanitra. Ndao dinintsika zegny alehibe mpitiavan'Andriamanitra atsika zegny amin'ny alalan'ny fitandrignesana ireo tenin'Andriamanitra arosony eglizy ho antsika amin'ity andraniany ity. Arahiny toroten'ny Monseigneur Marc Benjamin Caramarson archevêque antsika izegny. Ka intanigna atsika iombom-po iaraka ivavaka. Vakteny voalohany, boky izay ampaminany. Izao ny tenin'ny tombo, indro fahambinina ny mpanomboko, hitombo, hankalazaina, ary ho tafasandritra indrindra. Toy ny gagan'ny maro nahita azy, fa raha vahendrika loatra izy, ka ny tarehiny efa ohatrany tsy tarehin'olombelona intsony, ary ny tavany efa ohatrany tsy tavan-janak'olombelona intsony, no hampiontana ny firenena maro. Hitampimbava eo anatrehany ny mpanjaka, satria hahitany tsy mbola nolazainy taminy, sy handreny tsy mbola reny. Iza no nino zay reninay, ary iza no nanihoana ny sandriny tombo? Fa nisontra teo anatrehany izy, tahaka ny hazo madinika marefo, tahaka ny solofon-kazo mitsiry amin'ny tany karakaina, tsy nanana endrika na hatsaran-tarehy na naitra ny masosika, na bika na melona ny fitiavantsika. Nesorina sy nilaozany olona izy. Izany ary ny tenin'ny tombo, isaorana ny Andriamanitra. Fantatrilay na metrako, ne
izao tsy omena tsakory mavonja rehefa mariny anao ka fangana nondreo sofinao fatolamikanao firiko ka vonjeo fa fiarovakanao harambato sy mandakoatrany ufaniroko ny anaranao fantatro ilay nametrahako fantatro ilay nametrahako ny fitokiako ty Kristy lay tsy mivadika mandrakisa vilapandikesory anoloko ayalao eri tompolo eri aminao no apetrako ny ako kavonjeo fa mariny anao enisaraky anao ilay nampijoro ny fiangonanao tsy sotomonatao feizoro irafetako mandrakizay fantatro ilay nametrahako fantatro ilay nametrahako ny fitokiako ty Kristy lay tsy mivadika mandrakisa fantatro ilay nametrahako fantatro ilay nametrahako ny fitokiako ty Kristy lay tsy mivadika mandrakisa Taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina Hebreo. Ry kristianina havana, no isika manana mpisorona lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia i Jesosy zanak'Andriamanitra, dia aoka ho tanantsika mafy ny finoana efa nieketsika. Satria tsy mpisorom-be tsy mahalala mangoraka ny fahalementsika no antsika, fa efa nalaim-panahy tahaka antsika tamin'ny zavatra rehetra izy, afa-tsy ny fahotana. Ko aoka isika anatona ny fiketrany fahasoavana amin'ny mpitokisana, mba azahoantsika famindrampo sy ahitantsika fahasoavana ary famonjenantsika amin'ny andro ilantsika izany. Fa tamin'ny andro ny nofony Kristy no nanolotra fivavahana fifonana, no mba ampitarainana mafy sy ranomaso be tamin'ilay namonjy azy tamin'ny fahafatesana, sady noenoiny noho ny fahatahorany an'Andriamanitra, dia nianatra ny fanekena tamin'ny fahoriana ny aretany, na dia zanaka aza. Ary ankehitriny efa tonga amin'ny fanaperana izy, ka tonga fototry ny famonjena mandrakizay ho an'izay manaiky azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Zanahari yenaleya mahave dule mampiena nitale Zanahari yenaleya mahave dule mampiena nitale
Janahary mahere ia jimbiove mandraky zahe fijaliany Jesosy Kristy tompontsika nosoratany Masindaty Joany. Tamin'izegny andra zegny dia lasa i Jesosy sy ny mpianany nakanandafy ny Sedrona izay nisy sahanankiray nidiran'izy sy ny mpianany. Fandraty Jodasy ilay namadika azy koa io toerana io satria falehan'i Jesosy sy ny mpianany matetika. Ka noho ny voareniny antoky miaramila iray sy ny mpiandry raharaha avy amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny farizianina dia nankoa izy nitondra fanala sy fanilo ary fiadiagna. I Jesosy tamin'izay dia efa nahalala raha teo izay rehetra anjo azy ka nitsaina azy ireo sy nanao taminy hoe iza no tadiavinareo? Dia hoy navalin'izy ireo I Jesosy avy any Nazareta. Ka hoy Jesosy taminy izao no izy. Eo koa zany Jodasy ilay namadika azy vao nilazany Jesosy hoe izao no izy dia nianatra izy ireo ka nikarapoka tamin'ny tany. Fa nanontany azy indray Jesosy nanao hoe iza no tadiavinareo? Dia hoy izy ireo I Jesosy avy any Nazareta. Ka novaliany Jesosy hoe efa voalazako taminareo fa izao no izy. Izy no nilazay zany dia mba ahatanteraka ny teny voalazany hoe tsy misy very izay nomenahay na dia iray aza. Ary nanansabatra Simona Piera ka nitsoahany dia nasiany ny mpanompon'ny lehibe ny mpisorona ka afaka tery ny sofiny ankavanana. I Malkosy no anaran'ilay mpanompo. Fa hoy Jesosy tamin'ny Piera ampidiro amin'ny trano ny sabatrao tsy hosotroiko vany kapoaka nomeny ray ahy. Tamin'izay nantoky maramila sy ny tompon'arivo ary ny mpiandry raharaha ny rahan'ny Jody dia nisambotra ny Jesosy ka namatotra azy. Tany amin'ny analoha nitondrany azy fa io no rafozan'ny Kaifa izay lehibe ny mpisorona tamin'izany andro zany. Ary Kaifa kosa no nanome sainan'ny Jody hoe mahasoa raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray. Nagnaraka an Jesosy tamin'izany Piera sy ny mpianatra anankiray hafa ary fantatra ny lehibe ny mpisorona ilay mpianatra anankiray ka niara-niditra tamin'i Jesosy tao an-tokotanin'ny lehibe ny mpisorona. Fa i Piera kosa nijanona tany ivelany tao akaiky ny vavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra izay fantatry ny lehibe ny mpisorona ka niteny tamin'ny vehivavy mpiandry vavahady ary nampiditry any Piera. Fa hoy ty ankizy vavy mpiandry vavahady tamin'ny Piera moa tsy isan'ny mpianatra io lehilahy io koa va ianao? Ary hoy izy tsia. Nangatsiaka ny andro tamin'izay ka nipetsaka namindro teo amin'ny afo ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha ary dia mba niara namindro taminy teo koa i Piera. Ary ny lehibe ny mpisorona nanadiady an Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany. Ka hoy Jesosy namaly azy ny tena mpahibe maso tamin'ny olona rehetra aho ary nampianatra marakariva tao amin'ny sinagoga sy ny tempoly izay ivorian'ny Jody rehetra fa tsy nilaza na inona an-takona ka ahoana no anontanianao ahy? Ireo niaino ahy no anontanio izay voalazako taminy fa ireo no mahalala izay nampianariko. Noho nilaza zany Jesosy dia nasiany mpiandry raharaha anankiray te amegny sy nataony hoe izany ve ny famalianao ny lehibe ny mpisorona? I Jesosy namaly azy hoe raha ratsy ny teniko lazao zay ratsy fa raha tsara ihany kosa nahoana dia mamely ahy ianao? Dia nasainy ananentigna ampatoragna ho amin'ny Kaifa lehibe ny mpisorona izy. Ary Simona Piera nijanogno namindro teo koa ka nisy nanao taminy hoe moa tsy isan'ny mpianany koa va ianao? Fa nanday izy nanao hoe tsia. Dio koa ny anankiray tamin'ny mpanompon'ny lehibe ny mpisorona izay avan'ilay nitapan'ny Piera sofiny. Tsy ianao va ilay hitako niaraka taminy tao anaty saha?
fanandandray Piera ary niaraka tamin'izay dia nisakolahy nagneno dia nentiny niala tao amin'ny Kaifa i Jesoa ho agny amin'ny tranon'ny governora efa maregny ny andro tamin'izay tsy miditra tao an-tragno anefa izy ireo fa ndro voaloto ka tsy afaka mihinagna ny paka koa i Pilaty no nivoaka nagnatona azy ireo teo alatragno nagnano hoe inona no iampanganareo io lehilahy io dia navalin'izy ireo azy raha tsy mpanao ratsy izy dia tsy natolotra ianao ka hoy Pilaty taminy ento izy ka tsarao araka ny lalanareo fa hoy ny Jody namaly azy tsy manampahefana nameloko faty izahay izany no tonga dia mba hatanteraka ny teny Jesoa momba ny fahafatesana anjo azy dia niditra tao an-tragno i Pilaty ka niantso an Jesoa sy nanao taminy hoe moa mpanjakan'ny Jody va ianao i Jesoa namaly hoe anao samirery zany teny zany sa an'olo-kafa nilazahay taminao dia namaly Pilaty nanao hoe fa izaho anga Jody ny firenenao sy ny mpitsoronao no nanolotra anao tamiko ka ina no nataonao i Jesoa namaly hoe tsy anisan'izao tontolo zao ny fanjakako fa raha anisan'izao tontolo zao ny fanjakako dia ho niady ny oloko ka tsy ho voarain'ny Jody aho fa tsy anisan'izao tontolo zao ny fanjakako dia hoy Pilaty taminy ko mpanjaka zany ianao ary novalian'i Jesoa hoe efa voalazanao mpanjaka aho teraka aho sy tonga tety an-tany mba hanambara ny marina ka izay rehetra mpanaraka ny marina dia miaino ny feoko dia hoy Pilaty taminy inona ny marina fa noho ny voalazany zany dia nivoaka nankeo amin'ny Jody indray izy ka nanao tamin'ireo hoe raha izaho dia tsy mahita zay helony na dia iray azy fa araka ny fanao amin'ny paka dia mandefa olomeloko izay tianareo aho koa tianareo ve ny handefasako ny mpanjakan'ny Jody fa niorakoraka indray izy rehetra ka nagnano hoe tsy izy fa i Barabasy kanefa jolahy Barabasy tamin'izay nalainy Pilaty Jesoa ka nasainy kapoina dia nanandrana feloatsilo ny miaramila ka nasatrony ny lohany ary nampitafiany kapoty jaky izy rehefa izany dia nagnatogno azy izy ireo ka sady namely te amena azy no nanao hoe arahaba ry mpanjakan'ny Jody dia nivoaka indray Pilaty ka nanao tamin'ny Jody hoe indro izy entiko manketo aminareo mba ho fantatrareo fa tsy hitako minitsy izay helony na dia iray azy tamin'izay nivoaka i Jesoa nisatroka feloatsilo sy nitafy kapoty jaky ka hoy Pilaty tamin'ny Jody indro ny lehilahy no nahita azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpiandry raharaha dia niantso nagnano hoe fantsio amin'ny azo fijaliana izy fa hoy Pilaty tamin'izy ireo ento ary ka fantsionareo fa izaho tsy mahita zay helony dia hoy ny Jody namaly azy manana lalàna izahay araka ny lalànay dia tsy maintsy vonoina izy satria manao ny tena no zanak'Andriamanitra nandre izany Pilaty vao mainka nataotro ary niditra tao an-tragno indray izy ka nanao tamin'i Jesoa hoe avy aiza moa ianao fa tsy namaly azy Jesoa ka hoy Pilaty taminy izaho indray ve no tsy tenenanao tsy fantatrao angaha fa sady manampahefana handefanao aho no manampahefana hamantsika ianao amin'ny azo fijaliana koa dia namaly Jesoa hoe tsy anampahefana amiko ianao raha tsy nomenanao avy anambony zany koa izay nanolotra ahy taminao no meloka kokoa noho ianao hatramin'izay dia nitady andefa azy Pilaty fa nantsontsony Jody hoe raha mandefa anio ianao dia tsy mba sakaizan'ny Sezara satria zay manao ny tena no mpanjaka dia mitsangaka nolotra ny Sezara no nandrezany teny izany Pilaty dia nitondra an Jesoa nivoaka ka nipetraka teo amin'ny fitsaragna eo amin'ny fitoerana atao hoe Litostrotos lalambato na Gabata amin'ny teny Hebreo andro fiomanana mpaka tamin'izay ary tokony tamin'ny ora fahaenigny dia izao no nilazainy Pilaty tamin'ny Jody indro ny mpanjakanareo
fa ny antsoantso izy ireo nagnano hoe esory fantsio amin'ny azo fijaliana izy. Ka hoy Pilaty taminy, dia ho fantsiko amin'ny azo fijaliana ve ny mpanjakanareo? fa hoy ny lohan'ny mpisorona hoe, izahay tsy manam-panjaka afa-tsy Sezara. Tamin'izay dia natolo ny azo fantsiagna i Jesoa, ka noresin'izy ireo izy dia nentiny Jesoa ny azo fijaliagna, dia tonga tamin'ny toerana atao hoe Kalvery izy, ankarandoha na hoe Golgota amin'ny teny Hebreo. Teo no namantsiany azy tamin'ny azo fijaliagna, niaraka tamin'ny roa lahy hafa koa, izay nifantsiagna teo andaniny roa, fa i Jesoa teo ampovoany. Ary nanao soratra i Pilaty, napetany teo andohan'ny azo fijaliagna, ka izao no vakiny: Jesoa avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jody. Betsaka ny Jody namaky io soratra io, fa akaiky ny tanàna ny toerana namantsiagna an Jesoa, sady vita tamin'ny teny Hebreo sy Grika ary Latina ny soratra. Ka hoy ny mpisorin'ny Jody tamin'ny Pilaty: azo atao hoe mpanjakan'ny Jody, fa hoe izy nilaza hoe mpanjakan'ny Jody aho. Fa hoy Pilaty hoe, izay voasoratro dia voasoratro. Rehefa voafantsiky ny miaramila tamin'ny azo fijaliagna izy, nalainy ny fitafiany ka nozarainy efitra, dia samy nanana ny anjarany avy izy. Toy izany koa ny akanjony rebareba. Saingy tsy nizetra kosa ny akanjony, fa tenona iray ihany, hatrany ambony ka hatrany ambany, ka ny fampilaza izy ireo hoe, aoka tsy horovitintsika ity, fa aoka ilokantsika, dia ho lasan'izay ahazo ny loka. Koa tanteraka tamin'izany ny soratra masina manao hoe, nozarainy ny fitafiako ary nolokany ny akanjoko. Dia izany no nataony miaramila. Ary nitsangana teo akaiky ny azo fijalian'i Jesoa ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, dia i Maria vadiny Kleofasy ary Maria Madelena. No nitan'i Jesoa ny reniny sy ilay mpianany malalany, nitsangana teo akaikiny, dia hoy izy tamin-dreniny: ravehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy izy tamin'ilay mpianany: indro ny reninao. Ka hatramin'izay dia noresin'ilay mpianatra ho any aminy izy. No nafaka izany dia fantatry Jesoa fa efa tanteraka ny zavatra rehetra, ka hoy izy mba hatanteraka ny soratra masina: mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinegitra kosa teo, ka nalainy ny sponzy, novontosina vinegatra sy nitohizina tamin'ny azo sope, dia natoaka teo ambavany. Vao nanandrana ny vinegitra izy, dia nanao hoe, tanteraka ny zavatra rehetra. Dia nanondrika ny lohany izy ka nialahena. Ary andro fomanana tamin'izay, ka nangataka tamin'ny Pilaty ny Jody mba ho tapahana ny ranjon'izy ireo, dia ho esoriny mba tsy hisy faty miantogno amin'ny azo fijaliagna amin'ny andro sabata, fa andro lehibe zany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy an'ilay anankiray niara-ny fantsiagna taminy koa. Fa no nankeo tamin'i Jesoa izy ireo, dia hitany fa efa maty sahady izy, ka tsy mba nitapahany ny ranjony. Fa no lefon'ny miaramila anankiray kosa ny fony, ka nisy rasy rano nivoaka niaraka tamin'izay. Ary le nahita no milaza, ka marina ny filazany, sady fantany fa milazany marina izy, mba inoanareo koa. Ary zany no tonga, dia mba hatanteraka ny soratra masiny hoe, tsy hisy ho tapahana ny taolany, na dia iray aza. Ary hoy indray koa ny soratra masiny, ijery izay nolefoniny izy. Rehefa afaka izany, i Josefa avy any Arimatia, izay mpianatry Jesoa antsokosoko no ny fatahorana ny Jody, dia nangataka tamin'ny Pilaty mba haka ny fatian'i Jesoa, ka nekeny Pilaty izany. Dia lasa izy naka ny fatian'i Jesoa. Ary tonga koa Nikodema, ilay nagnatona an'i Jesoa no nialigny tamin'ny voalohany, nitondra mira sy aloesy nampifangaroina, tokony ho zato livatra. Koa nalainy ny fatian'i Jesoa,
dia nasiany zava-manitra sy ny fonosiny lamba araka ny fanaonjody amin'ny fandevenana. Nisy sahanankiray kosa teo amin'ny toerana namantsiagnan'i Jesoa ary nisy fasina vaovao tsy mbola nandavegnan'olona tao agnatin'io ilay saha. Ka noho ny mahandro fomananjody tamin'izay dia taony nandevenany an Jesoa satria akaiky ny fasana. Izany ary kankalazantsika ny tenin'ny Tompo, dera eo anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, raha nibanjina ny alakamisy masina isika omaly, izao zoma masina izao no azo lazaina fa ivony izao atelona masina izao, ary aparibariny Andriamanitra amintsika, aparibariny Jesoa fa fitiavana izy ary famindrapo, famelan-keloka ao ansika ka omaly nasehony amin'ny alalan'ny fihezika maro isan-karazany, fandrindra tamin'ny nanorenany ny Eukaristia olom-bato ny famonjenasika izay izao zoma masina izao no fanatanterahana azy. Omaly izy naneo nanambara ary nampiseho amin'ny alalan'ny famantarana, anisan'izany ny fanasana tongotra, anisan'izany ny Eukaristia, ka nanaovany hoe atovy izao ho fahaserovanahy, ka androany no tanteraka izany rehetra izany amin'ny fanoloran-tenany, amin'ny fahafoizan-tenany, amin'ny fantasany raha ny eo amin'ny hazo fizaliana, ka zary ny Eukaristia dia mofinaina mamelona asika, ny raha manamasina asika ary manome aina asika ka mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra, ary mizary mitondra izay famonjena izay ihany koa amin'ireo paravelona amintsika, ka isika no Eukaristia amin'izao andro izao, ka izay indrindra no mahatonga asika ary mamerimberina fa ny fankalazana ho ansika marina tena fahaserovana tokoa, fa sy hoe aniversera nefa fa fahaserovana mitondra asika, maniraka asika hihiditra bebe kokoa amin'izay osarosika izay ankalaza asika, hivelona bebe kokoa izay ankalaza isika, mivelona ao anatin'izay famonjena nentin'ny Kristy izay, ka sy fahaserovana namasiary fosiny isika fa no niasan'ny fanahy masina dia miaina izay miainan'ny Kristy, ka eto izany dia fantatra asika fa ny fanoloran-tenan'i Jesoa, ny fahafoizan-tenan'i Jesoa tamin'ny lakroa dia fanapotehana ny fahotana, famonoana ny fahotana, izay fantatra asika ary naverimberisika tamin'ny kareny araky ny afatry ny Papa fa io fahotana io no manapotika ny fiainantsika, ka noho izany tanteraka amin'izao fankalazana, amin'izao fahafoizan-tenan'i Jesoa izao, ny fampitehany fahafatesana, fampitehany ny fahotana, ka raha miara-maty amin'ny Kristy tokoa isika amin'ny fahotana dia miara-velona aminy, miara-misangana aminy, velona ao amin'ny fiainam-baovao, ilay lazain'ny Papany koa, ka mihindrana ny masinaboly izy mahatonga asika ho zavaboary vaovao, ary izay no antenaisika amin'izao atelona masina izao, ka izay no mahatonga asika hoe ivony fankalaza asika izao zoma masina izao, ka eo indrindra isika no mankalaza ny fitiavan'Andriamanitra araky ny hira ataosika tompo lehibe marina ny fitiavana ho anay. Eto zany no ibanjinansika bebe koa, marina isan'andro sika ary namitodika asimo avaratra asinanana andrefana, ary zay ilay sodrano angatasika amin'ny lakroa dia mibanjina ny fitiavan'i Kristy, satria izao rehetra izao
dia anehoan'Andriamanitra ny fitiavan'izay fa faratampony amin'izay ny fanoloran-tenany eo amin'ny lakroa araky ny voalaza mampiseho ny fitiavany ansika tamina ny rany zanan'ilay tokana ho amin'izao tontolo izao Andriamanitra mba havelona ansika amin'ny alalany sy isika no tian'Andriamanitra raha teo fa izy no tiansika mialoha hoy masindazoany amin'ny taratasiny ka anjara sika ary no voalohany mianatra an'izay fitiavan'Andriamanitra izay le hoe fahafoizana fanompoana izay nasehony moa asika tamin'ny omaly tamin'ny nanorinany Eukaristia orombaton'ny famozenantsika tamin'ny izy nanasa tongotra an'ireo mpianany ka nilazany hoe atovy izao ho fahaserovanahy ka ny fanontaniana mipetraka ary dia ahoana no ahatonga asika ho mpianatra iza marina ny tena mpanaradia any Kristy dia mazava ho azy ary fa arak'izay lazaisika izay ary izay ny fampianarana fototra amin'izao zoma masina izao raha te ho mpianatra malalan'i Jesosy tokoa isika raha te hanaradian'i Jesosy tokoa isika raha te eglizy olona velona tokoa isika ho tempoly masina misy an'Andriamanitra ary raha ny fosika tokoa miova ary dia tonga zavaboary vaovao sika EOV eglizy olona velona manorina ETA eglizy tranon'Andriamanitra ka tonga sika tokoa ho taranaka mpanorina tontolo iainana vaovao tontolo mpiainana vaovao tontolo mpinoana vaovao vokatry n'izao baka izao dia izay fahafoizana ary fanompoana izay no fototra sy lorano ahafahasika mijeren'izay fa raha sy zany dia sy afaka iroso lalindalina koa isika sy isika samirery anefa ary io no vaovao mahafaly lehibe ihany koa satria matoa i Jesosy nanolotra ny tenany na foy dia ho ansika ka izy lay mpisorombe mangoraka asika ka na dia sy lavorary ary isika na dia sy mety aza ny fiainatsika na dia eo aza ny ireo sy falavorariana na dia eo aza ny échec fataro fa manana mpisorombe mahalala sy mangoraka ny fahalementsika isika ka izay indrindra no mpanjintsika eo amin'ny reo tenin'Andriamanitra indrindra ny evanjely izay matetika aho isa-taona mampanontany tena antsika hoe eo amin'ireo olona marobe enosika eo amin'ny evanjely aiza amin'ireo isika ary aiza ny tena misongadina amin'ny fiainansika indraindray isika satria mpanaradian'i Jesosy dia mizaka izay ny ainan'i Jesosy indraindray koa isika dia tahaka ny Jodasy mpamadika azy olombelona milololanitra mandeha tanysika indraindray tahaka ny Pilaty izay feno fisalasalana ary dia manontany hoe inona ny marina ary dia izay koa ka izay indrindra amin'izao firososika izao ary fa indrindra tahorinan'izay filankevitra pastoraly izay ary iainasika an'izao maha génération mpanorina sika izao iainasika ny maha katolika sika ary indrindra amin'izao fiomanasika amin'ny fahatongavan'ny papa ary omanasika amin'ny kongresy eukaristika izay atao eto amintsika ary miaraka amin'ny masin'ny Maria miaraka amin'ireo olo-masina miaraka amin'ireo olo sambatra isika amin'izany dia oka andalina ny finoansika katolika aho ka alaliniko ny finoako katolika aho ka mandray an-tanana ny finoako katolika aho mankalaza ny finoako katolika aho manompo ireo manodidinay mahafoy katolika aho ka mizara ny finoako ka izay indrindra no fampianarana ho asika
amin'izao zoma masina izao taorinany ny enosika aniny evanjely lehibe ny masindazoany zay efa nilazaisika tamin'ny alahady lasa teo fa amin'ny alahady ny sapakazo dia ireo evanjely telo Matio, Marka, Lioka no banjinina ary tamin'ny alahady teo dia Lioka no banjinina fa isaky ny zoma masina kosa dia ny evanjely masinda Joany no banjintsika ary izay indrindra no matetika mahatonga mametraka fanontaniana hoe aiza isika amin'ireo olona marobe tamin'izay fotoana izay ary araky ny lazaisika teo sy fahatserovana fosiny no ataosika zao fa fankalazana ka noho izany miaina an'ireo anatin'ireo mpisorombe ve isika izay nanolotra an' Jesoa matetika isika amin'ny fiainantsika manao an'izay araky ny lazaiko teo tahaka ny platy ary tahaka ny Jesoa tokoa ve isika ary izay no tanjona moa mba ho Jesoa ho Kristy mpiarabelona amin'olona isika mety ho enjena isika voka izoro ary zay no hamaranako azy i Jesoa nizoro amin'izay fizorona manambara ny vaovao mahafaly zay ary de zay koa isika antsoina izoro amin'ny finoansika na de eo azany ny zavatra mety manahirana de okasika tahaka ny masiny Maria sy masinday Joany teo apototry ny azo fizaliana izy ireo ary teo indrindra i Jesoa no nilaza tamin'ny masiny Maria hoe indro ny zanakao ary nilaza tamin'ny Joany ny solo asika rehetrarehetra indro ny reninao ary nanomboka teo dia nandray any masiny Maria Joany engany isika fa indrindra amin'izao fiomanana fandraisana ny papa zao andray any Jesoa ao an-tranontsika ary zay ny paka izay ary zay nitika ny communion resisika marina resy Jesoa androany ohatran'olona malahelo isika satria lasa ilay mpamonjy isika maty izy ny maty nefa velona miara-maty amin'ny fahotanytsika ka noho izany resisika i Jesoa resisika i masiny Maria miova ny fiainantsika ka zary zavaboary vaovao sika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary irainy Jesoa ary ilay nilazaina ao amin'ny evanjely ihany koa maro no azo sika lazaina amin'ny evanjely io no le fonina ny fony ka nisy rano sy raha mivoaka avy ao ka io no manambara fa ny sakramentany eglizy ary de Jesoa nanolotra ny ainy ho ansika ka matoky ary sika na dia maro aza ny zavatra manahirana ho isika nandresy Jesoa ary de zay no mitondra fanantenana ho ansika amin'izao fankalazana ny zoma masina izao ka mitondra sika amin'ny tabosy masina i Jesoa maty teo amin'ny hazo fizaliana nanapotika ny fahotana no isangako velona ka hatonga sika olom-baovao ao aminy anana fiainam-baovao ho zavaboary vaovao ao aminy ka hatonga sika ho eglizy olona velona izay no amerenasika ny fekepinoasika rampiso ka hatonga sika koa ho mpanorona eo amin'ny fiainantsika ry Jesoa tombo ampio tokoa izahay ahibazina an'izao fanolora-tena fafoizan-tena zay nataonao zao ka nandasanao ny ranao ho famonjenanay lehibe tokoa ny fitiavanao anay mankasitraka mankatelina anao zahay ary say aminay ary lay fahasoavana zay vokatra n'izao fankalazana ny paka izao ka hatonga anay tokoa ho fanasina sy fahazavana eo amin'ny manodidina anay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de
sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoantsika sandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.